Anao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Miarahabantsika rehetra ny tenako dia manasa anao ara hiaraka hivavaka amiko alohan'ny hitondrako fampianarana fohy ho amintsika amin'ity anio ity. Ka andeha arsika angataka ny fanatrehan'ny Tompo ary angataka ny fanahy masina ihany koa amin'ny tenin'ny lelako eto. Amen. Ry Andriamanitra tsara indrindra dia mbola misaotra midera ary mankalaza ny anaranao mandrakariva izahay. Misaotra anao zao Jesosy malala satria mbola nomenao izao fotoana izao ahafahako mitondra fampianarana ho an'ny ondrinao Jesosy malalo, ho an'ny tenako ihany koa Jesosy malalo. Misaotra ihany koa Jesosy malala satria Andriamanitra be fitiavana ianao sy be famindram-po satria dia mbola manome fotoana ho anay ahafahanay mitory ny filazantsaranao Jesosy malalo. Eto Tompo dia mifona aminao ihany koa raha mety misy zavatra tsy araka ny sitraponao izay nataoko. Mamindra fo amiko, mamela ny heloko Tompo, diovy ho afa-pahotana tanteraka aho ary sasao amin'ilay raha soa sarobidinao. Diovy tanteraka ao Jesosy malalo, sasao amin'ilay raha soa sarobidinao mba ho afa-pahotana tanteraka Jesosy eo. Jesosy malalo, hitondra ny afatranao indray amin'ity androany ity ka mangataka ny fanahy masinao hampitenin'ny lelako eto Jesosy malalo. Mangataka ny fanatrehanao ihany koa Jesosy eo, mangataka ny andravanao ny sakatsakana rehetra ihany koa Jesosy eo, mandritra ny anatanterahana izany Tompo. Aoka tsy anakery, tsy anapahefana ny asa ratsy ny devoly rehetra Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao. Ka amin'ny anaranao ary Tompo no hitondrako izany afatra izany Jesosy eo, satria tsy afaka hoentiko na amin'izay tiako hitondrana anazy ny teninao, tsy afaka hoentiko amin'ny fahaizako na ny fahalalako Jesosy eo. Na izay ihany koa Tompo dia tsy fantatro izay ambarako eto ratsy ny fanahy masinao no mampiteny anay eto Tompo. Ka meteza ianao fanahy masina hampiteny anay eto amin'izao ora sy fotoana izao. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay hitondrako fampianarana fohy ho antsika dia ato amin'ny Deutéronomia toko voalohany andininy fahaenina sy fahavalo, faharoa ambin'ny folo, faharaika amby roapolo, fahatelopolo, faharoa amby telopolo, faharoa amby efapolo. Dia faranana ao amin'ny Deutéronomia toko faharoa andininy fahaefatra ambin'ny folo, fahatelopolo, faharaika amby telopolo. Somary lavalava kely ny vaky tenintsika kanefa mila manam-paharetana isika. Dia fahelako tsiny dia ety ambolohany ny amin'ny vaky teny somary lavalava kely. Ny sasy teny eny ambony dia ny hoe teny nataon'i Mosesy ho fampatsiarovana ny soa nataon'Andriamanitra tamin'ny Israely sy nitondrany azy hatrany Horeba ka hatrany andafy atsinanan'ny Jordana. Inona ary no teny izay fonosiny izany teny izany andeha arovakitsika ny vaky teny ahafantarantsika hoe inona ny tian'ny Tompo ampatsiahivina sy ampahafantarina antsika indray amin'ity anio ity. Amin'ny anaran'i Jesosy no amakiako ny vaky teny Deutéronomie toko fahaenina toko voalohany andiny fahaenina azafady. Jehovah Andriamantsika hiteny tamintsika tany Horeba ka nanao niteny tamintsika tany Horeba ka nanao hoe aoka izay ny toeranareo amin'ny tendrombohitra ity. Ahoana moa izany hoe aoka izay ny toeranareo amin'ny tendrombohitra ity? Hitantsika tsara fa ireto zanak'Israely reto tamin'ny fotoana izay nitondran'i Mosesy anazy dia nandeha izy ireo, tena hoe nandeha tongotra andeha ho hamonjy ilay tany Kanany. Kanefa raha andeha hamonjy an'io tany Kanana io izy tsy moramora ny dia izay nolalovan'ny izy ireo e. Nisy fotoana izy ireo nipetraka tamin'ny toerana anankiray
Efa ela loatra nipetraran'izy ireo teo amin'ny toerana io tamin'ny tendrombohitra io dia notenenin Jehova izy hoe tany Horeba moa io zany hoe aoka izay nitoeranareo amin'ny tendrombohitra ity. Zany hoe inona moa ny endrika tendrombohitra eo amin'ny fiainantsika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Izao sy anao dia efa miaina eo ambanin'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Zany hoe ny teny dia tsy alaitsika ara-bakiteny be le izy fa inona ny hevitra fonosiny ilay teny zany hoe mila ho fantatro, mila ho fantatrao. Ny endrika tendrombohitra eo amin'ny fiainantsika dia ny eto ny Tompo dia mampatsiaro azy anao hoe inona ny endrika tendrombohitra eo amin'ny fiainanao. Ny endrika tendrombohitra eo amin'ny fiainanao eo amin'ny fiainako. Isika kristianina moa dia tsika efa tsy manota be reny zany hoe mandeha mamono olona mangalatra hoe miariary be reny fa manana fahalemena be da be ny kristianina. Be da be ny fahalementsika kristianina, ohatra ny toe-ponao, ohatra mbola tirairay kely ny tananao, ohatra ianao mbola mangalabadin'olona, ny mangalabadin'olona tsy hoe akory ny amin'izao vanim-potoana antsika zao atsika efa misy ny internet, misy karazana site be da be ahafahana mitady vady amin'itony internet tony. Tadidio anefa dia ny olona iray zany miresaka amin'ny karazana lehilahy marobe, miresaka amin'ny karazam-behivavy marobe. Tadidio fa efa fahotana zany eo anatrehan'Andriamanitra. Be da be ny fahalemena, ny mbola mandaingandainga kely, mbola tity kely, raha misy zavatra atao dia mbola tia kolikoly, mbola fetsifetsy kely ohatr'izany. Ka izay endrika tendrombohitra rehetra eo amin'ny fiainanao amin'izao dia aoka ialana, tena ialana tanteraka izany satria mampatsiaro azy anao ny Tompo amin'ity anio ity. Indro efa natolotra eo anoloanareo ny tany idiro kalovao, ny tany izay efa nianianan Jehova tamin'ny razanareo. Abrahama sy Isaka sy Jakoba omena azy sy ny taranany mandimby azy. Araka ny tenin'Andriamanitra eto hoe efa nomeko anareo izy ny tany izay olovanareo. Izao sy anao zao dia ny Tompo efa fantatritsika fa efa manamboatra fitoerana ho asoanao holovantsika izy any an-danitra any. Ny Tompo dia mamela mandona eo am-baravara fotsika isan'andro izy mba ahafahantsika hihiditra amin'izany hoe fanjakan'ny lanitra izany. Kanefa mbola betsaka ny olona izay manidy fo, betsaka ny olona izay tsy mamela ny Tompo hiasa eo amin'ny fiainany. Kanefa Jesosy Kristy Tompo irery ihany no lalana sy fahamarinana ahafahantsika miditra amin'izany fanjakan'ny lanitra izany. Ka eto Jesosy Kristy Tompo dia mampatsiaro azy anao hoe efa atolotra eo anoloantsika izany, ary tsika zanak'Andriamanitra dia ety an-tany ihany koa isika dia efa afaka mandova izany fahasambarana izany. Tsy voatery hoe tsy maintsy hoe any an-danitra fa ety isika dia efa afaka misantatra an'izany fahasambarana izany. Ianao anefa tsy hanana an'izany mihitsy raha tsy manana an Jesosy Kristy Tompo ianao. Ozy ianao hoe tsika mbola olombelona ihany tsy maintsy miaina ny marary ny olona dia tsy maintsy marary koa ianao. Raha mbola olona ety amin'izao tontolo izao ety isika, mbola monina ety tsy maintsy marary izao, tsy maintsy marary ianao. Miakatra be ny vidim-piainana, mitangana be, tsy maintsy miaina amin'izay koa ny zanak'Andriamanitra. Kanefa raha tena hoe manana an Jesosy Kristy Tompo ianao hoe izy mihitsy ny tena Andriamanitra ao, izy ny tena itokianao, moramora foana izany hoe moramora zany ny isedranao ny olana izay misy eo aminao. Ka eto ny Tompo dia Andriamanitra dia tsy miova omaly sy anio. Marina fa hoe ny ry Abrahama sy ry Isaka ry Jakoba zany no sy ny taranak'izy ireo, zany hoe ny zanak'Israely, fantatsika tsara hoe tian'Andriamanitra ireo zanak'Israely ireo dia izay no nomeny andovany io tany Kanana io. Fa rehefa hitan'Andriamanitra hoe
betsaka ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely nefa izy ireo dia naniasia foany ka noho izany taty aoriana dia nasiana mihitsy Jesosy Kristy tompo mba hampihelo ny filazantsara rehetra dia ho voavonjy daholo ny olona rehetra izay manaradia an'Andriamanitra. Tsy misy tsony izany hoe tsy maintsy zanak'Israely ihany no fidian'Andriamanitra, fa izay rehetra manaiky, izay rehetra mino an'Andriamanitra dia afaka mandova ilay fanjakan'ny lanitra daholo. Hataoko izao irery ahoana no fitondra ny fahasahirananareo sy ny entanareo amin'ny adinareo. Indro efa natolotra Jehovah Andriamanitra ao eo anoloanao ny tany, hiakaro izy ka lovao arak'izay nolazain'i Jehovah Andriamanitra ny razanao taminao aza matahotra na mivady-po. Hitantsika eto eo amin'ny 12 io sy ny 120 hoe eto Mosesy dia niteny tamin'ireto zanak'Israely reto hoe tsy vitako ny mitarika mitondra anareo rehetra satria tsy mora izany hoe mitondra olona izany na dia olona anankiray aza manahirana maika fa hoe vahoaka marobe izany satria ny olona dia samby manana ny toetrany daholo, tsy mitovy mihitsy ny toetran'ny olona. Ka ataoko ahoana ozy izy ny fomba fitondra anareo rehetrarehetra ireo dia napetraka moa izany ny safidianana lohany avy ireo zanak'Israely ireo. Amin'izao vanim-potoana izao ihany koa dia be da be ny pastera, be da be ny mpanompon'Andriamanitra izay ataon'Andriamanitra fitaovana hitory ny filazantsara mba hahafahantsika hiditra ilay fanjakan'ny lanitra. Izay moa tena tanjontsika izany hoe hiditra ny hahafahantsika mihiditra ilay fanjakan'ny lanitra handova mandrakizay isika. Eto tsika tsy afaka, ianao zany tsy afaka hoe hietehatra pasteur ianao eto, tsy afaka hoe hietehatra hoe rahavavy zao na ranadahy zao mivavaka dia mivavaka ho anahy dia voavela ny eloko fa za anota ihany akony. Tsy afaka manao an'izany isika fa amin'izao dia individuel ny famonjena ny tsirairay avy, individuel ny famonjena ny tsirairay avy. Izany hoe ianao mihitsiny, ny tenanao mihitsiny no mila mitady an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny fanahinao rehetra no hitadavanao an'Andriamanitra. Izany akory tsy miteny hoe tsy azo atao ny miara-mivavaka amin'ny olona, tsy azo atao no mangataka vavaka amin'ny paster. Azonao atao dia azonao atao tokoa izany, kanefa tsy afaka hoe hietehatra amin'izany zavatra izany ianao fa ianao tenanao mihitsy mila tena hoe mitady an'Andriamanitra. Ka miteny izy hoe efa nomeny tsika izany ny tompo dia efa manome malalaka atsika mihitsy hoe efa misy tany ange amboariko, fitoerana amboariko any an-danitra any ho an'ny zanany. Ka isika anjaranao zany hoe ahoana ny tompo dia mamela atsika zany fa anjaranao zany no hoe ahoana ny tokony hafahako hiditra amin'izay tany izay efa nomen'ny tompo anazy zay. Hitantsika hoe indro izy efa natolotra Jehovah Andriamanitra ao eo anoloanao ny tany. Izany hoe arabaky teny zany zay teto tamin'ireto zanak'Israely reto ka ohatr'izay ihany koa izy sanao hoe efa tsika zany zao hoe ho antsika izay efa mahafantatra zany zao hoe misy Jesosy Kristy tompo, Jesosy Kristy tompo dia Andriamanitra izy namela ny helokontsika izy nomboana ty amin'ny azo fijaliana izy mba hahafahantsika mihiditra. Izany hoe ianao zany tonga dia afaka mikonekte amin'Andriamanitra direct ianao satria tamin'izany fotoana izany ny zanak'Israely dia ny mpaminany ihany no afaka miresaka amin'Andriamanitra dia iny mpaminany indray no manapita amin'ny fiangonana zany. Fa amin'izao vanim-potoana izay iainako sy iainanao zao dia ianao direct afaka tonga dia miresaka amin'Andriamanitra. Izany hoe araka ny teniko teny ambony teny individuel ny famonjena atsika. Za zao raha manota dia nefa ny zanako mivavaka be dia tsy voatery hoe tsy maintsy dia tsy hoe ho voavonjy akony satria ny zanako mivavaka be. Fa
afaka ataon'ny zanako ny mivavaka anahy mba hiovako. Ka raha miova zaho dia manara-dia ny tompo, dia lasa dia amin'izay zany no voavonjy. Fa raha ohatra ny hoe mivavaka raha ny zanako nefa za tsy miova fa ny ataoko ihany ny ataoko, tsy afaka ho voavonjy mihitsy fa ny zanako ihany no voavonjy amin'izay fotoana izay. Aza matahotra ozy izy na mivadi-po, zany hoe isika amin'ny fanarahan-dian'i Jesosy Kristy Tompo, ny finoanao anazy, aza matahotra ianao na mivadi-po, aza matahotra tenitenenin'olona zany hoe tsy misy zany Jesosy zany, tsy marina zany, tsy Andriamanitra zany, be da be ny fanambaniana, be da be ny teny mampalahelo izay avoaka ny vavan'olombelona ny amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Fantatsika moa zany fa ny devoly moa zany no mampiasa ireny olona ireny mba hiteniteny foana ireny olona ireny mba hamingana ny hafa, mba hatonga ny hafa tsy hanara-dian'Andriamanitra, mba hanara-dian'ny Satana zany. Kanefa ianao lalana roa ihany no afaka safiditsika, na ianao manara-dian'Andriamanitra na ianao manara-dian'ny Satana, zany hoe any amin'ny elo mandrakizay ianao na mahazo ilay paradisa. Anankiray amin'ireo ihany lalana ahazotsika hizorantsika. Kanefa ny Tompo dia manome malalaka atsika, ahafahantsika hoe andova izany fanjakan'ny lanitra izany, ka tsy tokony atahotra nizaniza izao sy anao. Jehovah Andriamanitra reo izay nandeha eo alohanareo, izy miady ho anareo arak'izay rehetra nataony ho anareo tany Ezipta teo imasonareo. Jehovah, zany hoe Jehovah Andriamanitra ao. Eto Mosesy dia nanome nampahery an'ireto zanak'Israely reto hoe Jehovah Andriamanitra reo izy no mandeha eo alohanareo. Ohatr'izay ihany koa izao sy anao. Jesosy Kristy Tompo no mandeha eo alohantsika. Tadidio fa tsy hitantsika maso izy fa tsika mandeha amin'ny finoana, kanefa na tsy hitantsika maso ary izy dia tadidio fa manara-dia antsika foana izy, miambina antsika foana izy amin'izay toerana rehetra alehantsika. Na dia matory azy ianao dia ambenany. Tadidio fa raha matory zao isika ka maraina ianao mbola mifo, mbola mahazo tombon'androm-pahavelomana ianao, mbola manana fofinaina ianao, mbola nahazo ny ampitso ianao, tadidio fa mbola famindram-pon'Andriamanitra zany, zany hoe eo aminao foana zany ny Tompo miambina antsika mandrakariva izy. Ary izy no iady ho anareo, ny Tompo no iady ho antsika, zany hoe isika zao sy anao zany dia fitaovana fotsiny ihany. Ny devoly manko dia tsy mipetraka mihitsy izy fa be da be ny manana zavatra maro izany ahafahany manelingelina antsika eo amin'ny fiainantsika. Kanefa aoka antsika tsy atahotra. Ianao koa zany hoe izay koa zany ny tahotra mandresy tsika zany tsika raha ohatra ny hoe be fatahorana dia tsy afaka handresy fahavalo mihitsy. Ianao raha mino an Jesosy ianao dia mila mazandoha ihany koa ianao, zany hoe mila mazandoha amin'ny finoana ho an'ny Tompo ianao fa tena misy ny Andriamanitra izay hivavahanao. Dia fa raha ohatra ny ianao hoe misy zany zao problème be eo amin'ny fiainanao dia mivavaka ianao mangataka amin'ny Tompo ianao, dia nefa ny ianao miahiahy be hoe mety ho valian'ny Tompo ve zany vavako zany, sa mety ohatr'izao angamba. Tadidio fa ny devoly zay dia ho anilanao ihany koa izy amin'izay fotoana izay. Ny devoly le manome le ahiahy anao hoe tsy misy ange zany Andriamanitra zany, tsy hanomaly vavaka ho anao zany. Non, misy, tena misy Jesosy Kristy Tompo ary mamonjy antsika izy ihany koa miady amintsika. Zany hoe ianao rehefa misy olana entinao ambavaka iny dia ataonao amin'ny finoanao, tsy arahanao fisalasalana, fiahiahiana na dia ny kely akory azy. Izay hitady ho anareo arak'izay rehetra nataony ho anareo tany Ezipta teo imasonareo. Hitantsika fa raha tany Ezipta nandevozina 400 taona tany Ezipta ny zanak'Israely, nandefa iraka Andriamanitra, nandefa ny Mosesy izy. Rehefa nandefa Mosesy izy
anafaka an'ireo zanak'Israely izay tao anatin'ny fanandevozana no antondia Mosesy tany. Tadidio ihany koa fa ho anao izay mbola hoe misalasala ny amin'ny fanarahan-dian'ny Tompo dia miantso anao ny Tompo amin'izao ora sy fotoana izay andrenesanao an'izao hanafaka anao izy ho antsika, ho an'ny rehetrarehetra izay efa ato amin'ny Tompo dia aoka kosa nefany hitoetra tsara, hipetraka tsara, tsy hiverin-dalana, tena hoe hitazona ny finoanao ianao araka ny tempo teo izay hoe araka ny fanazavako teny ambony teny hoe nomen'ny Tompo tombonandro-pahavelomana izao sy anao raha nomen'ny Tompo tombonandro-pahavelomana isika ampitso tadidio fa mbola fitiavany asoanao zany. Efa fahagagana be ane zany misy ny olona matory dia maraina izy fa tsy mifotsony. Misy olona matory afaka adiny ray ao izy nefa tsy naninona efa tsy miaina tsony, efa maty, zany hoe ianao matoa mbola velonaina dia mbola fitiavan'ny Tompo anao zany. Kanefa na dia nataoko aza izany teny izany mbola tsy ninonareo ihany Jehovandriamanitra reo. Teto araka ny sasy teny eny ambony teny dia ny hoe teny nataon'i Mosesy ho fampatsiarovana ny soa nataon'Andriamanitra tamin'ny Israely sy ny nitondrany azy hatrany Horeba ka hatrany andafy atsinanan'ny Jordana. Nampatsiaro eto zanak'Israely reto Mosesy hoe zavatra rehetra izay efa nataon'Andriamanitra, ny karazana fahagagana maro izay efa nataon'Andriamanitra rehefa nafan'Andriamanitra tao amin'ny fanandevozana izy ireo dia mbola nandeha sedra maro be izy ireo nolalovan'izy ireo, kanefany tsy nitsahatra nomba anazy ireo Andriamanitra, tsy nitsahatra ny taridalana anazy ireo Andriamanitra. Nefa na dia izany dia mbola betsaka mbola hoe nanao izay niazo nataony ary Mosesy dia mbola tsy zany hoe mbola kanefa izy dia zany hoe mbola tsy ninon'ireo zanak'Israely ireo ihany zany ohatran'ny hoe androany Andriamanitra maneho fahagagana anazy dia apitso dia fahadininy iny, ka amin'izao vanim-potoana izao ihany koa dia be da be ny olona izay efa mandre ny lazan'i Jesosy Kristy Tompo hoe iza izany Jesosy Kristy Tompo izany nefa mbola betsaka ihany koa no tsy mino kanefa aoka tsy izao sy anao no ao anatin'izay hoe tsy mino izay fa matoa ny Tompo mampatsiaro antsika amin'izao fotoana izao dia tiantsika izy. Ho anao izay mbola misalasala ihany koa ny amin'ny fanarahana dian'ny Tompo dia aza misalasala fa ny Tompo dia tena tianao ny tena nitiany reto zanak'Israely reto na inona zavatra nataony reto ka raha nisy ihany koa ny zavatra hoe zangy efa mpanota be, zangy mpijangajanga be, zangy ohatr'izao sy ohatran'izao aza manamelo tena amin'izany ianao fa ny Tompo dia mandondona eo ambaravarany fonao foana, miandry anao foana izy. Ho faranantsika ny vakiteny ato amin'ny Deutéronomie 2 ity amin'ny 24 sy 31 mitsangana miangaha ka mitany loasandrika Arnona ianareo, indro efa natolotra eo an-tananao Siona Morita mpanjakan'ny Hesibona ambany taniny, Sataro ny andovanao azy ka tafio zany hoe eto ny Tompo dia manteny ianao mitsangana miangaha, zany hoe mitsangana zany mila mitsangana mihitsy ianao dia mila mandeha ianao manompo an'Andriamanitra. Raha ohatra zany hoe mita zany hoe misy rano dia tena ahoana zany mila tena hoe misy ny rano tena rehefa azo hitsambikinana dia tena hoe mitsambikina mihitsy ny ary ianao zany miala amin'iny rano iny, tena hoe elao zany ny fahalemena, elao ny zavatra rehetra izay mbola tsy akasitrahan'ny Tompo ataonao fa andeha anaradia an'Andriamanitra isika. Ny fahavalo dia fahavalo efa resy ireny, ka ny Tompo
tsika efa nomen'Andriamanitra hery ahafahantsika zany hoe manitsaka menarana sy ny maimboka zany tsy hoe kory hoe misy maimboka eo zany de andeha hitsako iny maimboka iny de ho faty na hoe misy menarana be bibilava be eo de andeha hitsahanao zany iny bibilava be iny de hoe maty. Tsy izay tompoko, fa ny karazana menarana betsaka ny lelan'olona miteniteny foana mamparary anao, miteny zavatra ratsy ny vavany, manambanimbany anao, manesoeso anao, aza ataonao mahakivy zany. Ohatr'izay ihany koa maimboka izany hoe aoka ianao anana hery mandrakariva anoheranao an'izany, ampandefero ny ambom-ponao, mila manana fahendrena mandrakariva izao sy anao ny fahendrena aloha ny voalohany indrindrany sy ny fahaiza mandefitra, zay aloha ny ahafahantsika mandresy an'izay hoe toetran'olona. Eto moa zany de ny atao hoe menarana sy ny maimboka zany hoe karazana hoe ny olona zany no ampiasain'ny devoly anao tsinitsinina anao kanefa isika afaka mandresy an'izany avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo fa Siona mpanjakan'ny Esibona tsy nentina melantsika andeha hamaky ny taniny, fa Jehovah-Andriamanitra ao nanamafonyfony sy nampahaditra ny fanahiny mba hanolorany azy eo an-tananao tahaka ny amin'izao anio izao. De niteny tamiko Jehova hoe indro vao manomboka hanolotra ny Siona sy ny taniny eo anoloanao ao, sataro ny andovahanao ny taniny. Hitantsika eto Andriamanitra ihany koa dia afaka manamafy ny fony ny fahavalontsika. Kanefa aza kivy amin'izany ianao satria nahoana mba hanehoan'Andriamanitra ny voninahitrany, satria raha vao ianao zany ohatrany hoe raha vao hoe Andriamanitra manamafy ny fony le fahavalonao de dikan'izany ianao zany tian'Andriamanitra hiezaka ianao ary mba hahafahan'Andriamanitra maneho le voninahitrany aminao fa raha ohatrany ianao hoe le mahery be iny ny fahavalonao de tonga ianao de milefitra de taddio fa tratra fiverenan-dalana ianao amin'izay fotoana izay de mety sarotra indray no iverenanao atafaverina ato amin'ny tompo. Mety ho tafaverina ianao amin'izay fotoana izay, mety ianao tsy ho tafaverina intsony, ka raha tsy tafaverina intsony ianao de taddio nefa fa any amin'ny elo mandrakizay. Be da be ny olona izay tena ohatran'izany tena efa lasa lavitra be mihitsy izy amin'ny fanompoana ny tompo de aveo nefa izy tratra ny fahalemena tampoka. Ny tenako zao de efa volombelona ny amin'izany efa nisy mihitsy ny olona toy izany, ary hitantsika efa ny tompo de miteny hoe zao izy vao manomboka ozy izy zao zany hoe vao manomboka ny ady zay ohatrehanareo aza tsika zany hoe ny tompo zany de efa velatro ny tompo eo amin'ny lohantsika ny zavatra rehetrarehetra, fa manome malalaka atsika izy ahafahantsika miditra amin'izany fanjakan'ny lanitra izany, fa izao sy anao ihany no erany. Amen. Andeha ary sika hisaotra ny tompo ny amin'izay teny nampitondrainy ahy izay, de misaotra anao Jesosy malalo ny amin'izay teny sy afatra nomenao ahy izay Jesosy ary ifonako aminao sahady raha mety misy zavatra tsy araka ny sitraponao no teneniko teto tompo. Raha misy ihany koa tsy mazava amin'ny rahavavy ny ranadahy izay mandreza ho afatra izao Jesosy de aoka anao no anazava an'izy ireo izay tianao ambara, ny fanahy masinao anazava bebe kokoa an'izy ireo tompo malalo, de amin'ny anaranao no anasandratako izany vavaka izany tompo, ary mangataka aminao ihany koa zahay mba ho kasihanao ny fona tsirairay avy reto mba ho talonaka aniriny ny teninao tompo malalo. Amen.